faly miarabantsika rehetrarehetra zay manatrika eto a dia faly ihany koa miarabanareo rehetra zay fidèle matoky amin'ny fanarahana nyty fitaombavaka mivantana ity. Tena fahasoavana na fahatsika manatrika an'ity fotoan'ity androany za manokana tena chapeau fiteny azy amin'ny tenin'Andriamanitra satria ohatrany hoe surprise ho ana foana ny tenin'Andriamanitra. Tamin'izaho andika an'ity fibebahana afana amin'ny asa maty, ny asa maty no resahana androany ohatrany hoe tsy dia naliana ana le izy dia nazaza ohatrany hoe andika an'izy ity zany fa rehefa nandika an'le izy dia tena hoe fanambarana re zao. Fantatro le izy mizahatra efa fantatsika ihany anatin'le izy fa manasantsika nokatra ny fotsika androany satria tena misy fanambarana anatin'le izy ohatrany hoe fantatsika hoe zay tokoa ny tokony atao amin'ny fiainantsika mahakristianina fa isaorana ny tompony amin'ny fampianarana tsy misy kilema satria ny fampianarana tsy misy kilema dia tahaka ny ohatrany hoe fefo atsika lalana mafiorina tsy afatsika miozongozona eo amin'ny fiainantsika mahakristianina. Zany hoe tsy ohatrany hoe reo mare fampianarana tsy misy kilemitsika dia tsy option le izy na hoe safidy fa fantatra hoe fahamarinana io dia lasa tsy miozongozona ao an-tsainao tsony le izy. Amen. Azay mazava-dehibe an'le fampianarana tsy misy kilema nandre an'ity fanambaran'ity reko le izy fantatra fa tokony atao zany zavatra zany kanefa rehefa nazavain'ny tompo anatin'le izy dia lasa mioro-paka ao anaty koa le izy ay marina tokoa moa zany zay niantsontsika amin'ny kristianina. Ny fibebahana amin'ny asa maty moa dia araka ny tenin'ny bokin'ny Hébreu hoe abidi-pianarana izy io ohatrany hoe famela-keloka fibebahana dia fibebahana afahana amin'ny asa maty dia tena anisan'ny fototra tsy tokony dingantsika mahakristianina zany fa fototra anisan'ny tena tokony efa nyratovintsika atao amin'ny ara-panahy fonontsika vonino. Amen. Liana ve nareo ny haino an'izany androany ary mino ihany koa fa nareo zay manaraka ny tokantrano na manaraka anay mivantana na iza toerana misy anareo tena linareo ary sokafo ny fonareo androany fa fahazavana sy fanambarana be ny tenin'Andriamanitra androany. Manasa antsika zay manatrika eto andaontsika hiaraka hitsangana androany hivavaka tsika androany. Jesosy misaotra be dia be anao indray zay amin'ity androany ity fa soavana tompony mbola afahanay tonga eto amin'ity toerana ity na mandreny amin'ny teninao indray amin'ity androany ity. Jesosy mialohan'ny fiavianao dia tena mamatsy arak'izay azonao vatsiana ny ponay tsiraray avy ianao eo amin'ny ara-panahynay tsiraray avy afahanay tompo tena manararoatra ny tombo ny fiainana mahakristianina eo ny fitondrana ny azo fijaliana eo ny fitsapana fa misy tombony zay indraindray tsy niainanay teo aloha hoe manao an'izany asa tsara eo anatrehanao zany Andriamanitra. Ampianaro zay tompo tena dia arak'izay tena tianao hitariana anay amin'ny fiainanay mahakristianina tompo tsy saina zavatra mety hoe hoara-panahy loatra foana fa tena anana fo izay tompo hoe inona ny teninao rehetra manontolo amin'ny maizy azy tianao hiainanay tsiraray avy ao anatin'izao fiainanay sy lalana diavinay amin'ny kristianina izao. Misaotra Jesosy eo ho anao ny voninahitra amin'ity androany ity matoa zay mandre an'izao fotoana izao matoa zay tonga eto amin'ity fotoana ity dia andreny amin'ny fampianarana tsy misy kilema zay anao Kristy ka aoka ianao hanokatra ny fonay tsiraray avy androany Jesosy. Alleluia. Saorany tompony amin'ny fitiavany androany. Alleluia. Dao isaotra ny tompontsika androany rehefa misaina ny fitiavany Jesosy ao rehefa misaina ny fitiavany Jesosy ao sy za rehetra nataony tamiko dia hiantso mafy aho hoe alleluia isaorako
quasi ny fitiavany rehefa misaina ny fitiavany oka izy fakasitrahana any anatinao rehetra nataony tamiko te hiantso mafia hoe alleluia isaorako azy ny fitiavany nao iteaka mihitsika fisaorantsika azy androany rehefa misaina ny famonjeny aho fa misaina ny famonjeny Jesosy aho sy za rehetra nataony tamiko antso mafy mihitsy hoe halleluia tsy mafia hoe alleluia isaorako azy ny famonjeny rehefa misaina ny famonjeny aho misaina ny famonjeny Jesosy aho sy za rehetra nataony tamiko te hiantso mafia hoe alleluia isaorako azy ny famonjeny alleluia rehefa misaina ny fitantanany Jesosy aho rehefa misaina ny fitantanany Jesosy aho sy za rehetra nataony tamiko te hiantso mafia hoe alleluia isaorako azy ny fitantanany rehefa misaina aho rehefa misaina ny fitantanany Jesosy aho sy za rehetra nataony tamiko te hiantso mafia hoe alleluia isaorako azy ny fitantanany te hiantso aho te hiantso mafia hoe alleluia ny famonjeny isaorako azy ny famonjeny te hiantso aho te hiantso mafia hoe alleluia fitiavany ako azy ny fitiavany alleluia sandrindra tompo tena misaotranao betsaka izahay ny amin'ny famonjenao ny amin'ny nanoloranao ny ainao teo amin'ny azo fijaliana nafanay tompo ho afaka natsofoka tao anatin'izany plano famonjena izany tongeto izay tena akasitraka anao Jesosy tena na misaintsaina an'izany fotsiny azy izahay dia misy fakasitrahana misy fisaorana aty anatin'ny fonay tompo misy reconnaissance aminao aty anatin'ny fonay misy fakasitrahana anao aty anatin'ny lalon'ny fonay tompo halleluia ny raha ho an'ny tompo androany halleluia halleluia loantsika rehetra hiary ilaza hoe iza no toanao iza no toanao tompo no aminao zahay saintsainy mihitsy ny tompo androany teterao izy androany iza no toanao tompo voatokana mba hoanao zahay hasandratray ny tananay hoanilay hoavindray hasandratray ny tananay iza no toanao iza no toanao
anao Tompo no arinao zahay arak'izay tianao izano toanao Tompo ndre tohizay anandratra asandrato izy androany asandratray ny tananay hoanilay hoavindray asandratray ny tananay izano toanay asandratray ny tananay hoanilay hoavindray asandratray ny tananay izano toanao izano toanao izano toanao izano toanao fa iramafiandao iaraide ny tompo tsy tolay mpanjakany izao rehetr'izao miondrikeo aminao no ny mianaranao fa irasy faniao noreo asanao ho tianao foana ho mandrakizay fa marina tokoa zay no lazainao atsika ira ho an'i Jesosy androany fa izy ny mpamonjytsika Jesosy mpamonjy tompo tsisy toanao ny androko rehetra tsy misy fetra ilerako ny fitiavanao alleluia tokikyo herikyo fiarovana mafioay ao kareray mandrakizay ederanao tompo iramafiandao iaraide ny tompo tsy tolay mpanjakany izao rehetr'izao miondrikeo aminao no ny mianaranao irasy faniao noreo asanao ho tianao foana ho mandrakizay fa marina tokoa zay no lazainao marina tokoa marina
zay no lazaina fa marina tokoa zay no lazaina Jesosy eo teninao ny famarinana zao rehetra zao mety ho levina fa ny teninao tsy ho levina mandrakizay ary ny teninao fa volombelon'ny teninao ny fiainanay Andriamanitra satria raha tsy noho ny teninao dia efa ela ny fiainanay no lentika raha tsy noho ny teninao dia efa ela izay no tany aminaty maizina sy ny farahidiny indrindra azany tompony antony hiderana ianao satria marina sy velona ny teninao Andriamanitra ray halleluia zany mahatonga anay mihira hoe marina tokoa reo zay no lazainao fa marina tokoa reo zay no lazainao fa marina tokoa reo zay no lazainao Halleluia hoe tehaka ho an'ny tompontsika androany Halleluia afaka mahazo toerantsika dia hanomana ny fotsika androany ho amin'ny tenin'Andriamanitra dia manasanao izay naharaka an'izany hanokatra ny fotsika indray amin'ity androany ity ny amin'ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo daholo Bonjour à tous. Miarabantsika rehetra indray Ils sont en ligne avec nous, ho anareo izay manaraka mivantana miaraka aminay avec vous. fifaliana trano miaraka aminareo Partager ensemble l'amour du Seigneur. ary afaka mifampizara miaraka ny fitiavan'ny tompo mizara ny filazantsara Donc ce matin, zany amin'ity marain'ity nous allons encore une fois parler de la saine doctrine. dia mbola hiresaka ny amin'ny fampianarana tsy misy kilematany isika Peut-être que certains sont impatients qu'on entre dans d'autres sujets. na dia ny sasany azy efa liana sady hoe inona ny loha hevitra manaraka Mais j'étais même encouragé hier de recevoir un message d'un frère. azaza tena nahery mihitsy nandray afatra avy amin'ny rahalahy anankiray omaly Comment est-ce quand qu'il revenait à écouter les messages de la saine doctrine, hoe rehefa miverina izy ny haino an'ireo afatra mba fampianarana tsy misy kilema il était personnellement encouragé. dia tena nahery manokana zany io rahalahy io tamin'izany Que ça faisait dans sa vie et dans la vie des frères et sœurs. tena tsapany manokana zany ny fiatraikany netiny zany teo amin'ny fiainany sy ireo rahalahy sy anabavy manodidina azy J'insiste là-dessus, ary matoa misisika sy mijanona eo amin'izany c'est parce que je réalise dia satria que tsapako souvent nous sommes concentrés sur certaines choses dia matetika mantsy isika mifantoka eo amina zavatra sasatsasany et nous ne voyons pas la profondeur des autres choses. ka tsy mahita ny alalany zavatra sasany hafa Qui kosa forment partie de notre vie. kanefa tafiditra eo amin'ny fiainantsika ireny zavatra Dans la ireny première session, satria araka ny fampizarako aminareo tao amin'ny fizarana la saine voalohany doctrine, ny fampianarana tsy misy c'est non kilema seulement la révélation de l'évangile, dia tsy vitany hoe fanambarana avy amin'ny filazantsara fotsiny zany fa fiainana c'est de mihitsy vivre. zany hoe miaina Chose peut-être que nous ne prenons pas au sérieux. miaina an'ireo zavatra sasany zay indraindray tsy raisitsika Parler de hampamatorana ça quand Paul a parlé à Timothée. nyresaka an'izay fony Paoly nyresaka tamin'ny Timothée Concernant comment encourager les jeunes femmes, les jeunes, les vieux, ceux qui sont hoe âgés. toy ny ahoana ny atao hitina mpahirezana an'ireo vehivavy antom-panahy ireo tanora sy ireo efa nahazo taona manao ahoana ny tokony ho fiainan'izy À la ireo fin de son texte, il parle comme quoi que cela formait partie de la saine doctrine. ary raha ny amin'ny farany epistilina izy dia milaza hoe zany rehetra zany dia tafiditra ao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema avokoa Donc c'est une partie de notre ka vie. noho izany tafiditra ho ampahan'ny fiainantsika La zany compréhension, la révélation de l'évangile. ary fahazavana sy fahatakarana ary fanambaran'ny filazantsara izany Très important. ireo loha hevitra izay lehibe sy manandanja indrindra De différentes manières de voir, de comprendre les choses de Dieu. satria maro loatra mantsy ny fomba fijery sy ny fahatakarana ny zavatr'Andriamanitra Donc,
ce matin, ouvrons notre Bible dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. Ka noho izany sokafiatrano ny baibolitsika amin'ity marain'ity eo amin'ny Hébreux toko fahaenina. Juste pour introduire. Etsika ampidirana mitahaka ny fampidirana zany ity a dia ny andininy voalohany Hébreux toko fahaenina ny andininy C'est pourquoi, voalohany. laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Koa aoka ilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia ny fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy ny finoana an'Andriamanitra ary ny fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana ary ny fitsanganany maty sy ny fitsarana mandrakizay ary izany no ataontsika raha velan'Andriamanitra. En notre mot, Paul dit avançons. Amin'ny teny hafa zany Paoly dia ohatra miteny hoe aoka androso isika. Laissons ces choses de base. Andao isy avelantsika reny abidim-pianarany reny izay efa tokony ho takatrareo sy iainanareo raha teo. Sy iainanareo zany traikefa izany. Raha atao amin'ny teny hafa avançons, allons un peu plus profondément dans l'esprit. amin'ny teny hafa zany dia ohatran'ny teny ty mpanoratra ity andao androso amin'ny ambaratonga mpanahy ambony kokoa. Fa ny mampalahelo ireo zavatra fototra ireo dia matetika dia ohatran'ny hoe alavirin'ny olona izy ireny ka tsy ataon'ny olona ho zava-dehibe nefa zavatra fototra. Izay mahatonga hiresaka aminareo androany amin'ny hoe fibebahana afahana amin'ny asa maty ozy izy. Ary miaraka amin'izany dia hiresaka aminareo asa tsara ihany koa na asa sozana. Resaka aminareo an'izany rehetra izany aho ahafahantsika mahatakatra ny anjara toerantsika maha-kristianina antsika. Amen. Mety aminareo ve izay? Fibebahana afahana amin'ny asa maty. Dia sokafantsika ny baibolitsika eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 10. Nous allons voir un petit peu l'histoire de Corneille. Dia hijery kely tsika ny tantaran'i Cornelio androany. Comment Corneille vivait? Ohatrany ahoana ny fomba fiainan'i Cornelio ary inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany. Le verset 1 du chapitre 10. Ny andininy voalohany toko 10 boky ny asan'ny apôstôly ny andininy voalohany. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny antoko miaramila atao hoe italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Et pour ne pas perdre de temps, je vais vous demander de continuer à lire le texte jusqu'au verset 7. Dia mba tsy ho lany androtsika dia mangataka aminareo mba vakinareo ilay andiny hatreo amin'ny andiny 7. Comment l'apôtre Pierre dia hitanareo ny apôstôly Petera fantarian'ny fanahy masina izy mba hiaona amin'ny Cornelio sy ny ankohonany mba ahafahan'izy ireo mandre ny filazantsara ny Jesosy Kristy na vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy. I Cornelio moa dia tsy jiosy fa jentilisa. Lisons le verset 13 du chapitre 11. Dia jerenareo ny toko 12 ny andiny 17. Rappelez-vous comment Corneille vivait. Dia aoko tsaronareo zany ny fomba fiainan'ny Cornelio nanahoana izy mivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva izy. Andriamanitra izay tsy fantany akory nefa io nivavahana io ary nanao fiantrana be izy izy sady natahotra an'Andriamanitra. Voasoratra tsara ao anatin'io daholo zany rehetra zany
tena mpivavaka be izy zany. Mais dans le chapitre 11, dans le verset 13, nous voyons quelque chose de très important. Fa jerenareo tsara ny toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo fa mizahatra lehibe tazantsika ao anatin'izany. Parce que Corneille faisait des bonnes œuvres. Satria nanao asa tsara na asa soa zany Cornelio. Il faisait de l'aumône. Nanao asa izy, nanao fiantrana zany izy tamin'ny olona. Aux autres. Nanao asa soa tamin'ny olona Au izy. chapitre 11, nous lisons, Jereny andininy fahatelo ambin'ny folo nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant. ary nambarany taminay nahitany anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe Envoie quelqu'un à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. manirao any Jopa ka mpanalao Simona izay atao koa hoe Petera izay ilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Donc c'est clair que Corneille n'était pas sauvé. Mazava be zany eto fa mbola tsy voavonjy Cornelio Rencontré Christ. mbola tsy niona tamin'ny Kristy izy Il n'était pas né de nouveau. mbola tsy nateraka indray izy Craignait Dieu. fa nefa natahotra an'Andriamanitra izy Des aumônes. ary hitantsika ny ambo nanao fiantrana izy natahotra an'Andriamanitra mandrakariva izy mivavaka tamin'Andriamanitra Toutes ces œuvres, ces bonnes œuvres, ces aumônes que Corneille faisait, kanefa reo asa tsara rehetra nataon'ny Cornelio reo fiantrana maro nataony zany étaient mortes. dia asa maty zany Que reny ce qu'il faisait satria ny zavatra n'avait nataony pas rehetra le pouvoir de le sauver. dia tsy nanana hery izy reny hamonjena Ce azy n'est pas parce qu'il faisait des bonnes œuvres qu'il a tsy hoe été sauvé. nanao asa tsara izy na asa soa dia izay no namonjena C'est ça azy ce que la religion nous enseigne. satria izay mantsy no ampianariny fomba La mpivavahana religion antsika nous enseigne de faire des bonnes actions, de faire des aumônes, de faire des sacrifices. ny fomba mpivavahana dia mampianatra antsika hoe manaova sorona manaova asa soa asa tsara Nous sommes sauvés. ka vokatra reny asa soa reny dia hovonjena hono isika ka noho izany reo hetsika tsara rehetra reo reo asa soa rehetra reo Avoir le pouvoir de nous sauver. Selon la dia raha araka ny fomba mpivavahana zany dia ohatrany hoe mavonjy antsika reny asa soa reny fa hitantsika mazava tsara eto Corneille faisait des bonnes œuvres, des œuvres, fa na dia nanao asa tsara aza nanao hetsika azy Cornelio dia mbola tsy il avait voavonjy besoin izy de naître de nouveau. fa nila nateraka indray Donc, le izy résultat, c'est quoi? ka noho izany ina ny C'est vokany que azy Corneille faisait des œuvres mortes. dia zao hoe nanao asa maty zany Cornelio any On est d'accord? miara-manaiky an'izay Faisait tsika des œuvres mortes. asa maty zany nataony Cornelio Malheureusement, c'est ce que la religion nous enseigne, la tradition enseigne. fa ny mampalahelo dia izany no ampianariny fomban-drazana sy ny fomba mpivavahana antsika manaova asa tsara Vivez comme vous voulez. dia miaina amin'izay tianareo hiainana Pas fotsiny de vivre comme vous voulez tant que vous faites du bien aux autres. tsy mampanina raha hiaina amin'izay tianareo hiaina nareo fa manaova asa soa an'ny hafa fotsiny C'est cela que l'auteur du livre des Hébreux est en train de nous parler. ary io indrindra nefa ny tiany mpanoratra ny bokyny Hebreo ambara amintsika Nous vous avons déjà enseigné le renoncement aux œuvres mortes. efa nampianarinay anareo izy izy ny fibebahana fana amin'ny asa maty C'est-à-dire d'avoir une attitude et une motivation de croire zany hoe ny fananana toe-po sy ny finoana que quand nous faisons du bien aux autres sans naître de nouveau, nous sommes... fa rehefa manao asa tsara na fiantrana ho an'ny hafa isika kanefa mbola tsy nateraka indray dia matsapa-tena sy mihevitena fa efa mety C'est tsara ça que zany l'auteur est en train de nous dire. zany hoe tia mpanoratra ambara amintsika eto hoe Renoncer à cette croyance, à cette attitude, à cette motivation. lavo izy izay fieverana sy finoana izay toe-po zay Que si nous faisons du bien, hoe rehefa manao asa tsara isika nous ne mangerons pas de chocolat pendant 40 jours, ohatra hoe tsy mihinana chocolat mandritry ny 70 andro nous donnons les aumônes aux autres, manao fiantrana ho an'ny hafa isika on ramasse quelqu'un dans la rue qui est en train de marcher,
asaitsika miditra ao anatin'ny fiarantsika ny olona izay mandeha tongotra Que nous pouvons faire. maro ny asa tsara sy ny asa soa izay afaka ataontsika Aucune de ces bonnes œuvres qui peut sauver quelqu'un, fa tsy misy amin'ireny asa tsara reny mavonjy olona donner la vie éternelle. sy hanome azy fiainana Et mandrakizay. c'est ça que l'auteur des Hébreux est en train de nous dire. Renoncez aux œuvres mortes. Zay nefa ny tia mpanoratra ny Hébreo lazaina amintsika hoe lavo izy ny asa maty. Et les œuvres que vous allez faire après votre nouvelle naissance, Fa ny asa zay ho ataontsika ao aoriana fahaterahantsika indray c'est kosa, cela qui sera appelé des bonnes œuvres. ireny asa reny ny antsoina hoe asa Les tsara. bonnes œuvres de la religion Fa ny asa tsara avy amin'ny fomba mpivavahana mortes. no atao hoe asa Mais les maty. bonnes œuvres du croyant Fa ny asa tsara na ny asa soa ataon'ny sont des kristianina bonnes œuvres dia reny antsoina hoe asa que nous sommes soa, appelés à faire. asa tsara izay ny antsoina ho Donc c'est ataontsika. complètement différent avant et après la nouvelle naissance. Ka noho izany samy hafa mihitsy zany ny asa tao taloha sy tao aoriana fahaterahana indray. Donc on ne peut pas juste persister Ka noho izany aoka isika tsy ziriziry iny fa que nous pouvons juste faire des choses fa afaka manao zavatra fotsiny pour se isika justifier devant Dieu, etsika namarinatsika ny tenantsika eo anaty pour an'Andriamanitra, avoir l'accord de Dieu, azahoantsika ny fankatoavana comme dans la Andriamanitra religion, ohatry ny any amin'ny fomba mpivavahana pour être sauvé. hoe mba ho voavonjy dia mila manao an'izao a. Et c'est ça que Luther a compris. Ary izay indrindra nefa nitakatry Lotera. Luther faisait des œuvres, Lotera dia nanao asa mais des œuvres mortes. fa asa matiny Et le nataony, Seigneur l'a éclairé. fa nanazava azy kosa Il ny lui a tompo montré ka naneho que par taminy a des œuvres et des sacrifices et tout ce qu'on lui demandait de faire n'avait aucune valeur. fa reo asa sy fanatra ny ila nataony dia tsy nanana tombaby teo anaty an'Andriamanitra, Qu'il naisse de nouveau. fa amin'ny ila nateraka indray aloha izy. Et qu'il fallait qu'il rencontre Christ et qu'il ait la foi dans son cœur en Christ et dans le Ary sacrifice. nila niaona tamin'ny Kristy izy a ka niny tao am-pony a any Kristy sy ny sonona vitany tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Les Juifs le faisaient. Ny jiosy ihany koa dia nanao Ou dans an'izany. l'Ancien Testament. Jere tsara ny tany amin'ny fanekena taloha nanao sorona sy fanatra maro izy ireo, sa tsy zany? Toutes les religions du monde Ny fomba mpivavahana rehetra maneran-tany encouragent leurs adeptes dia mampirisika an'ireo a mpanaradia azy ireo a mba hanao asa soa, ary amin'ny alalan'ny asa tsara ataon'izy ireo a devant Dieu. dia amin'ny alalan'izany no ahitana izy ireo sitraka amin'Andriamanitra. Et l'auteur vient de dire maintenant Dia izao amin'izay no lazain'ny mpanoratra une doctrine de base, ny abidi-pianarana ozy izy dia c'est de izao renoncer aux œuvres mortes. dia ny fibebahana hafana amin'ny asa Et maty. merveilleux, c'est que l'auteur ou les autres apôtres Ary ny mahatalanjona dia izao hoe ny mpanoratra sy ireo ont apôstôly hafa aussi parlé des œuvres. dia niresaka momba ny asa ihany koa De izy ireo, bonnes œuvres. ireo asa tsara ozy izy Accompagne le chrétien qui est né de nouveau. izay manaraka an'ireo kristianina izay efa nateraka indray. Et c'est ça que nous allons voir un petit peu. Azay no ezahantsika Parce jerena que kely a, l'Église en général satria ny fiangonana amin'ny a ankapobeny oublié cela. dia efa nanadino an'izany. C'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé par des œuvres. Izany hoe satria tsy voavonjy noho ny asa Et on hono isika prend toutes les œuvres, dia alaina zany ny asa rehetra on l'élimine. dia tsoahana esorina. On n'a plus besoin, on n'a plus de responsabilité pour faire des œuvres. faire Tsoahana du izy bien, ireo zany ohatry ny hoe tsy mila manao asa intsony a, hanampy olona ohatra, rendre les gens plus heureux, hahatonga ny olona ho les sambatra, soutenir. hanampy azy ireo a, hanohana azy ireo amin'ny fomba maro. Mais l'Église en général Fa ny ne voit fiangonana pas amin'ny ankapobeny a l'importance de cela. dia tsy mahita amin'ny mazava-dehibe Et il an'izany ne faudrait intsony. pas que nous nous concentrions que sur les choses spirituelles, c'est-à-dire réunion, prière,
conférences, séminaires. ka ohatrany hoe tsy mila mifantoka intsony zany afa-tsy amin'ny zava-panahy ohatra hoe vavaka ny conférence ny fitombavaka sy ny sisa Mais je prie que le Saint-Esprit vous éclaire par la parole de Dieu. fa mivavaka kosa mba hanazavanareo amin'ny tenin'andriamanitra Et nefa qu'il y ait na une masina lumière qui vient dans votre cœur. ka hisy fahazavana ho tonga am-ponareo Comprenez que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à écouter la ka parole ho de Dieu. takatrareo fa ny fiainama kristianina dia tsy vita hoe mihaino tenin'andriamanitra fotsiny Chanter au Seigneur, na mihira ho an'ny tompo mais qu'il y a d'autres choses que nous allons découvrir fa misy zavatra hafa maro zay ho qui n'est hitantsika pas écrit une fois, izay tsy voasoratra indray mandeha monja na ni indroa 5 fois, na ni indimy 10 fois, na mais impolo beaucoup plus que cela. fa imbetsaka mihoatra noho Et si izany azy l'apôtre Paul a trouvé bon, et même l'apôtre ary raha Pierre, ohatra ka hita ny apôstôly paoly na petera fa tsara na i titosy ihany koa ont cru bon d'écrire tout cela à l'Église. dia hitan'izy ireo fa tsara ny anoratana anjano amin'ny fiangonana Que l'Église en retour fasse une sourde oreille. vaoka kosa ho setrin'izany ny fiangonana tsy hanao be marenina Il ne faut pas que l'Église fasse la sourde oreille maintenant. tsy hanao be marenina ny fiangonana Et de ankehitriny comprendre, ça c'est pas important, ça n'a Ka pas de valeur. ino izy ireo fa ty tsy manana tombam-bidy La a réelle valeur du tsy zava-dehibe chrétien, a fa lasa ino izy ireo fa ny tena tombam-bidiny kristianina quand je dis entre guillemets, c'est que raha ataontsika anaty farangososina dia ohatrany hoe ny tena tombam-bidiny kristianina dia ny zava-panahy le ihany reste, ça ne nous intéresse pas. fa ny ambony kosa tsy mahaliana anay zany tsy olana ny ambony ka Et vous voulez découvrir certaines choses? mahaliana anareo ve ny ahafantatra zavatra Ça nous vitsivitsy intéresse peut-être de sortir un petit peu de notre coquille. mety mahaliana anareo ve nivoaka kely ao anatin'ny akoranareo dia ilay akoranareo ara-panahy Et de comprendre que les bonnes œuvres font partie de la croissance spirituelle. ka atakarantsika fa ny asa tsara dia tafiditra ao anatin'ny fitomboana ara-panahy Vous me regardez comme si je sors de France, oui, mais je suis quand même sur terre. ohatran'ireny olona mivoaka vaizy ireny ny fijerinareo a za avy any la frantsa fa efa tonga eto amin'izao fotoan'izao efa eto a Et on doit éliminer la croyance comme quoi qu'une œuvre morte ary mila tsoahantsika zany ny fieverana sy ny finoana fa ny asa maty a qu'on ne peut pas se fa justifier tsy afaka manamary teny eo anatrehan'andriamanitra ny ni amin'izany trouver tsika l'approbation de Dieu na hitady ny fankatoavana avy amin'andriamanitra quand l'œuvre est morte. rehefa maty ny asa anankiray Vous comprenez ce que je dis? azonareo ve ny tiako tenenina ao a La parole de Dieu nous parle des œuvres de Dieu. ny ten'andriamanitra dia miresaka amintsika ny asan'andriamanitra Ses œuvres, asany zany ses miracles, ses ny prodiges, fahagagana taony a ny famatarana ny famoronany manière qu'il a emmené le peuple des Hébreux à être délivrés. ny fomba izay tariany areo vahoaka hebreo a mba afaka azy ireo a asan'andriamanitra izany Une œuvre de Dieu. ny fiainantsika ane dia asan'andriamanitra C'est une œuvre de Dieu. ny fiainako dia Et asan'andriamanitra l'Esprit de Dieu fait une œuvre dans notre vie afin que nous puissions grandir. ary ny fanan'andriamanitra dia manao asa ao anatsika afahantsika mitombo ara-panahy Donc, on a suffisamment parlé de l'œuvre du non-chrétien. ka noho izany heveriko fa ampy izay ngamba ny resantsika momba ny asan'ny olona Et tsy mino a c'est une œuvre morte. ary ny asa nataon'izy ireo ireny a no atao hoe asa Mais maty qu'en est-il des œuvres du chrétien? fa manahoana kosa ny asan'ny Qu'est-ce que la kristianina parole de Dieu dit concernant les œuvres du chrétien? inona no lazainy tenin'andriamanitra mahakasika ny asan'ny kristianina Allons lire un petit peu. ndao vakitsika vetivety a Premièrement, regardons un petit peu dans Romains chapitre 3, verset 20. romanina toko fahatelo a ny andin'ny faharoapolo a De la loi. miresaka paoly a ny amin'ny asan'ny lalàna Spécialement pour les Juifs. izay a natokana ho an'ny jiosy a Chapitre izany 3, nous allons lire le verset 20. romanina toko fahatelo a ny andin'ny faharoapolo C'est dans le même esprit toe-panahy anankiray ihany zany izy ity a fanahy iray que ihany a les œuvres mortes d'un païen. mitovy amin'ny asa matsy ihany jentilisa ihany ty Car vakitsika personne ity ne sera zany justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi.
satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asany lalàna eo anatrehany. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Tsy misy nofo hamarinina amin'ny asany lalàna eo anatrehany ozy En izy. d'autres mots, les Juifs Raha atao amin'ny teny hafa dia zao hoe eux, tsy ampy tamin'ireo jiosy zany a, aux œuvres que la loi demandait. tsy ampy tamin'ireo jiosy zany ny fankatoavan'izy ireo amin'ny lalàna, ny fankatoavan'izy ireo ny asany lalàna mba hanamarinana azy ireo. Et c'est la même chose pour le païen. Ary mitovy amin'izay mihitsy ho an'ny Qui ne jentilisa, connaît pas Christ. ho an'ireo izay tsy mahafantatra ny Pour Kristy. les Juifs, on vient de dire. Teo a vao niresantsika ny jiosy a, Païens, pardon, c'est la même chose. dia mitovy amin'izay ihany koa ny an'ny jentilisa. Les œuvres que nous pouvons faire sans que nous connaissions Dieu n'ont aucune valeur. Elles sont des œuvres. Ireo asa rehetra ataontsika raha mbola tsy mahalala an'Andriamanitra isika dia tsy manana tombam-bidy a, reny ny atao hoe asa maty. Passons maintenant aux choses positives. Zao ndray kosa tsika dia hijery ny zavatra pozitiva na ny tsara. Parler des œuvres du chrétien. Hiresaka indray zany tsika ny amin'ny asan'ny kristianina. Alors là, nous sortons du domaine de la religion, Miala tanteraka ao anatin'ny sehatry ny fomba mpivavahana zany tsika zao a. domaine de la tradition. Miala anatin'ny sehatry ny fomban-drazana isika. Nous sortons du domaine des sacrifices pour trouver faveur devant Dieu. Miala ao anatin'ilay sehatry ny fanaovan-tsorona isika mba ahitana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Toutes ces choses ont une, Ary zany no antony hoe reny zavatra rehetra reny a, pas connotation, mais une définition différente entre avant la nouvelle naissance et après la nouvelle naissance. ary zany no antony hoe zany zavatra rehetra zany dia samy manana ny famaritana azy a mialohan'ny fahateraham-baovao ary taty aorianan'ny fahateraham-baovao. Il y a les sacrifices que le non-chrétien fait. Misy zao ny sonina izay ataon'ireo olona tsy mihinana tsy kristianina, izay tsy manana tombam-bidy izy Il y a ireny. des sacrifices que le chrétien fait qui ont une grande valeur. Fa misy kosa sorona izay ataon'ny kristianina anankiray izay tena manana tombam-bidy lehibe, Même vision, satria tsy mitovy ny vinany a, tsy mitovy ny toe-po ao anatiny a, ary tsy mitovy ny tanjon'ilay izy. on comprend? Azonareo ve? Tsy mitovy ny tanjony. C'est pourquoi l'auteur dit maintenant renoncer à ses œuvres mortes. Azany mahatonga mpanoratra milaza hoe lavo amin'izay reny asa maty reny. Mais dans les autres chapitres, Fa any amin'ny toko hafa kosa parle maintenant de bonnes œuvres. dia miresaka ny amin'ny atao hoe asa tsara amin'izay ireo Dis à apôstôly. ton voisin des bonnes œuvres. Teneny eo akaikinao hoe asa tsara, Des bonnes œuvres. asa tsara. Amen. Amen. Dis-lui amen tout si tu veux. Teneny koa izy hoe amen raha tianao a. Acte chapitre 26. Asan'ny apôstôly atoko fahenina amby roapolo. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je continue à parler de la saine doctrine. Hitanareo misy olona tsy mahatakatra efa maninona mitoy miresaka mba ny fampianana tsy misy kilema. Saine doctrine, là. Fa fampianana tsy misy kilema anie zao resahako aminareo zao e. Pour moi. Ho anareo ho ay. Acte chapitre 26. Asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo. Peut-être que vous êtes venu ici, vous dites, ah ben, le frère Mickey va parler d'un message, je vais sortir de là avec la puissance de Dieu. Mety tonga teto angambany ianao dia nieritreritra hoe hay resaka mba ny herin'Andriamanitra zao raha lahy mikidy mivoaka eto tena matanjaka tsara miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Je parle de la saine doctrine, moi. Fa fampianarana tsy misy kilema ny any resahako. Et le verset 20 nous dit, Izao no lazainy andinin'ny faharoapolo Paul a. raconte, Tantara Paul eto zany a. fait sa défense Miaro ny tenany izy a devant le roi. eo anatrehany mpanjaka. Et il dit au verset 19, Din en fasiva ben conséquence, folo. roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres
digne de la repentance. Ary amin'izany ry Agripa mpanjaka dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy, Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa miendrika ny fibebahana. Donc les choses les plus importantes peut-être auraient été que Paul dise à Agrippa, j'ai prêché la repentance et la conversion. Mety neverintsika angambana hoe izao kokoa ny tsara ny tenenin'ny Paoly tamin'ny Agripa mpanjaka hoe efa nitory ny fibebahana, efa nampiova fo olona sy ny sisa, satria izay ny heverintsika fa teboka lehibe indrindra ny fiainana maha-kristiana. Fa ny sasatra mihitsy izy nanampy tao anatin'ny teny izay lazainy. Il leur a aussi annoncé des pratiques d'œuvres dignes de la repentance. Aussi mba hanaovan'izy ireo aussi asa miendrika ny fibebahana na miendrika ny kristianina zany. Amen. Donc nous voyons que quand même il y a des œuvres. Ka noho izany zany hitantsika ihany anoany fa misy asa mila ataontsika tanterahantsika, ampiarintsika ao aoriana fiovam-po, ao aoriana ny fahateraham-baovao. Mazava ve sa tsy mazava e? Finalement, ce sont des œuvres qui sont les fruits de la foi. Ny tena marina zany reny asa reny dia asa teraky ny finoana na vokatry ny finoana. Raha amin'ny teny hafa, la foi n'arrête pas simplement dans notre croyance en Dieu. Ny finoana izay voaraintsika dia tsy mijanona fotsiny hatreo amin'ilay finoantsika an'Andriamanitra. Mais il y a des œuvres, fa misy asa izay manaraka azy notre foi. fa misy vokatra, misy asa izay manaraka ny finoantsika. C'est pas seulement la foi pour les grandes choses, la foi pour les grandes révélations, la foi pour les grands miracles. Io zany tsy finoana hoe ho ana zavatra lehibe, ho ana fanambarana lehibe sy ny sisa. Tsy zay. Fa ny asa, ireo asa tsara no vokatra ateraka ny finoana. Allons lire un peu ce que les apôtres ont dit ou encouragé les chrétiens. Ndao mba jerentsika zavatra namporisihan'ny apôstôlin'ny kristianina. Fa voalohany indrindra aloha andao aloha izay nilazain'i Jesosy ny jerentsika e. Matthieu 5 verset 16. Dia ny andininy 12. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Les paroles de Jésus. Aoka zavy eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hakalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Amen. Que votre prédication soit spirituelle. Aoka ho ara-panatsara ny toriteninareo. Et que les hommes voient. Ka ho hitan'ny olona rehetra hoe iza moa ianareo. Zany ve? Jésus vient dire, je répète, que Fa votre verika lumière luise zavatra tenenin'i ainsi Jesosy devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Aoka zavy eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitan'ny asa soa ataonareo ka hakalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Amen. Et ces bonnes œuvres, Ary reny asa soa reny, faire du bien, ny fanaova-tsoa zany ça glorifie le Seigneur. dia manome voninahitra ny Parce que tompo ça vient zany. d'un cœur Satria miainga avy amina fo izay efa voaova, qui ne cherche pas son intérêt, izay tsy mitady ny tombotsoany manokana, les œuvres mortes qui cherchent leur intérêt. satria ny asa maty no mitady ny tombotsoany tenany a. Vous avez compris ce que je dis là? Azonareo tsara lazaiko teo a. Ny asa maty Pour gagner l'approbation de Dieu. mba hitana sitraka amin'Andriamanitra. Les œuvres mortes Ny asa maty pour être sauvé. mba ho vonjena.
C'est pas ça du tout là. It's not fa that tsy at izay all. mihitsy ny lazainy eto a Pas ça du tout là. That's not tsy it at izay all. mihitsy ty ambarany ty C'est des bonnes œuvres fa asa soa izy io où nous ne recherchons pas notre gain. Where we are izay not tsy looking out for tadiavantsika our ny own tombontsoa gain, antsika manokana Notre gain se trouve ailleurs. because satria ny our tombontsoa antsika and dia our any amin'ny interests toeraka are hafa found misy azy Amen. Dans notre Amen. relation avec Dieu. in our ao anatin'ny relationship. fifandraisantsika Là où est amin'andriamanitra notre gain. That's dia where any we- misy ny Le tombontsoa gain antsika en retour de notre service pour Dieu. that's where zavatra we azontsika have- ho setry ny it's all fanompontsika coming back to us in our an'andriamanitra service to Paul God. dit dans l'épître aux Philippiens qu'il a été saisi par Christ. hozy izy paoly eo amin'ny bokyny filipiana hoe miezaka hozy izy hiazona zay niazona He kristy has ahy been taken hold of by Christ. Saisi par Christ. Taken hold hiazona of. zay niazona kristy ahy So when we rehefa miresaka ny asa soa isika dia tsy mitady ny tombontsoa antsika intsony isika Dans la religion, on fait des choses, mais pour notre gain. ary fantatsika tsara anatin'ny fomba mpivavahana fa rehefa manao zavatra tsika dia manao zavatra ho an'ny tombontsoa antsika Mais les bonnes œuvres que nous allons parler là, fa ny asa soa zay resantsika eto a on ne gagne rien. dia tsy mahazo tombontsoa na inona na intsika tsisy ninona azahoantsika tombontsoa anatin'izany Notre intérêt. tsy miresaka an'izany ho an'ny tombontsoa ny tenantsika isika eto Amen. amen Faites du bien manao soa isika parce que c'est une instruction du Seigneur. satria tory lalan'ny tompo Vous zany savez ce que je vous ai dit au début quand You remember what I told Avant de you in the commencer? beginning? tsaronareo tsara hoe zatra lazaiko anareo tany am-piandohana pour écouter la rehefa parole, tonga eo fanatrehan'andriamanitra tsika mba handreny teniny a nous avons besoin d'avoir un cœur qui est prêt à mettre en pratique ce que nous avons entendu. dia mila manana fovonina isika ampiatra ny zavatra zay reniny sofintsika Et souvent, notre compréhension So often ary lumière matetika que nous ny avons de la vie chrétienne, our ny understanding fatakaratsika or ny the fahazavanana antsika mahakasika ny fiainana makristianina le fait que nous avons besoin de sortir de notre route pour faire du bien. tena ray zany tsika mihevitra hoe mila mivoaka amin'ny lalantsika tsika ahafahantsika manao soa Et que ces choses-là sont secondaires. and the ka things laharana of- faharoa no misy Je an'izany dirais zavatra même zany en dehors And I would say de la pensée de beaucoup. and ary sahako mihitsy azy amin'ny lasa fa tsy mandala ao an-tsainy maro zany Que Dieu n'est pas dans le coup. hoe andriamanitra tsy dia miraharaha zany asa soa zany e C'est salut les hommes. fa ny an'andriamanitra dia ny famonjena ny olombelona ihany ny ao for am-pony them, zany God is simply salvation. Mais ces choses que nous voyons, fa reo zavatra rehetra hita masontsika ireo a besoin, The need, reo filana misy ireo a important. that's tsy not zava-dehibe reo e Écoutez bien. fa eno tsara aho a Écoutez bien. eno tsara 1 Timothée, chapitre 2. 1 timoty voalohany toko faharoa Commencez par les femmes. atombontsika amin'ny vehivavy a ny resaka with the woman. Timothée, chapitre 2. 1 Timothy. timoty voalohany toko faharoa Femmes, les sœurs, vous êtes prêtes? Sisters, vonina ve ny vehivavy rehetra ny anabavy rehetra ao ve Qu'est-ce que vous cherchez? Ministère? inona ny zavatra katsahanareo asa fanompona ministera ve ministry? Allez, on va lire. ndao amakitsika e Chapitre 1. Pardon, chapitre 2. Verset toko faharoa 10. andininy fafolo 9, 9, 9. andininy fasivy e Je veux andininy que les fasivy femmes, je veux. Je ne propose ary toy izany koa ny vehivavy na raha midika teny hafa dia osy sitrako raha ny vehivavy ne demande pas I'm not tsy proposing, mangataka ao zany a I'm not ny hevitra asking reo your opinion. vehivavy je zany veux, Paul. fa tiako na sitrako ho paoly zany Il y a une femme à I côté de want vous. you to. raha misy vehivavy eo akaikinao a Je veux. dia If there's a teneno lady izy sitting hoe next to you, tiako na I sitrako want. raha ianao ihany koa C'est pourquoi souvent je vous ai dit qu'on a besoin de retourner aux choses que nous n'avons pas pris cas dans la parole de Dieu. That's why ary zay I na often tonga tell you laza taminareo hoe mila miveryntsika indraindray any amin'ireo zavatra jerena sitsika lanjany firy eo anatin'ny Nous tenin'andriamanitra avons tous
besoin d'être des combattants pour la vérité. fa isika rehetra dia mila tokony mpiado an'ny Et fahamarinana assez de vivre selon la sagesse de l'homme, les instructions du monde, la manière que le monde vit. ka tsahantsika amin'izay miaina araka ny torolalanyizao tontolo izao sy ny fomba fiainan'izao tontolo izao. Je sais que je serai opposé. Fantatro tsara fa ho toerinao fa za tsy manana olana any amin'izany. Ça ne me dérange pas du tout. Tsy maneligelina velively izany na dia ny kely akory Ces azy. choses-là pour moi c'est comme Ho an'ny fanoherana dia tahaka ny rano araraka eo amin'ny volongisa, ça ne m'affecte pas. tsy mahakasika mihitsy zany na dia ny kely akory azy. Et Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Dia hozy izy Paoly hoe ary sitraka koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamotinana sy ny fahonoana tena fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy fa amin'ny asa tsara. Écoutez bien, Et nous, Sarah, il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra hozy izy. In other words, you proclaim that you are serving the Lord, but there is no fruit. Arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. And you build yourself et vous construisez votre vie, votre être, votre personne. Kanefa ianao dia manorina ny fiainanao sy ny maha-olombelonanao sy ny maha-izy anao, Et souvent, izay matetika comme le monde. araka n'izao tontolo izao. Paul dit, je veux. Hoy Paoly hoe tiako, sitrako. C'est pas une suggestion, hein? Tsy safidy ny omeny a. C'est pas une suggestion. Tsy safidy ny omeny. C'est une instruction. Fa torolalana, baiko zany. Donc, il y a une part dans la vie, premièrement, on parle de femmes, dans la vie des femmes, où il y a de la place pour faire de bonnes Ka œuvres. noho izany voalohany indrindra eo amin'ny fiainan'ireo vehivavy dia tokony hisy toerana ahafahan'izy ireo manao asa soa na asa Il tsara. faut que tu questionnes ta vie. Ka mila manontany ny tenanao ianao zany a. Qu'est-ce que tu fais en dehors Hoe inona ny ataonao ivelan'ny des choses spirituelles, comme on dit? ireo zava-panahy araky ny filaza En azy. dehors comme œuvre pour faire de bien. Inona zany ny asa tsara mba ataonao eo amin'ny fiainanao e? Ivelan'ny fiainanao hoe ara-panahy be zany. Et si tu es une femme, va relire. Ary raha toka vehivavy ianao dia avereny vakiny io. Attention, Tandremo tsara que le monde et son système sao izao tontolo izao sy ny sont rafiny en train de prendre racine dans l'Église. efa manomboka mamaka ao anivon'ny fiangonana. Racine dans l'Église. Mamaky eo anivon'ny fiangonana. Tite chapitre 2. Titosy a toko faharoa. Verset 7. Andininy fafito. La jeunesse, Tanora indray izao ny resaka. Ireo tanora rehetra zatovo, où vous êtes? zavavy, aiza nareo? Les jeunes. Aiza ny tanora e? Allez, écoutez. Eno tsara. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Oh là là. Andininy faheniny lehilahy tanora fanahy koa anaro ahony tena ka amin'ny zavatra rehetra dia asehony tenanao fianarana amin'ny asa tsara. Donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faratsiana, ny fahamotinana, ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsinona mba ho menatra izay manohitra satria tsy hisy ratsy itenenany anareo. Pourquoi je vous parle de la sainte doctrine? Azonareo amin'izay hoe manina miresaka aminareo fampianarana tsy misy kilema. Izay zava-dehibe loatra. Le verset
14. andininy fa efatra ambin'ny folo. Il s'est donné lui-même pour nous en parlant Miresaka ny amin'i Jesosy zany izy eto hoe izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Et Paul dit à Tite, Azao lazain'ny Paoly amin'ny Titosy ne reste pas tranquille, dis ces choses aza menatra ianao fa lazao zany zavatra zany avec une pleine autorité que personne ne te méprise. mampirisisy mananara amin'ny fahefana raha zavela isy ianao tsinitsinina anao. Moi je vous dis l'état de l'église en général. Za tena ilaza aminareo ny toetoetry ny fiangonana amin'ny ankapobeny a. N'ont aucune valeur pour nous. Rehefa mamaky an'ireo tenireo tsika dia tsy manana tombabidy amintsika akory ireo tenireo. Valeur pour nous. Tsy manana tombabidy amintsika ireny teny ireny zany. Pas important. Tsy manan-danja amintsika. Allons chercher où il y a esprit, Fa andao hitadin'izay misy ny fanahy, prière, mivavaka, ny azo fijaliana. ah, c'est intéressant. Raha zany zavatra zany dia tena mahaliana. Mais ça, Fa io ve, iteny io ve? faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Olona izay azona ho an'ny tenany, mazoto indrindra amin'ny asa tsara. Et Paul lui dit, Azao lazain'ny Paoly azy a, lazao zany zavatra zany. Mampirisy, mananara, mananara anatin'izany taridalana zany. chapitre 3, Toko fahatelo on a, n'a pas fini. mbola tsy tapitra hatreo ny zavatra lazain'ny Paoly Ce a. livre là, cet épître de Tite, Hitanareo ty epistilin'ny Titosy ity a, certaines choses. dia manamafy sy manindry zavatra vitsivitsy mihitsy. Chapitre 3, verset 1. Titosy toko fahatelo ny andininy voalohany. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Mampatsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana hano tsara ho vonona amin'ny asa tsara rehetra. Bonnes œuvres, pas des œuvres mortes là, des bonnes œuvres. Asa tsara, tsy asa maty fa asa tsara. À toute bonne œuvre. Vonona ho amin'ny asa tsara hozy izy. Verset 7. Andininy fafito. Le verset 8. Le verset 8. Andininy favalo e. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Oh, Mahatoky zany teny zany ary zany zavatra zany dia tiako hitoponao mafy mba ho tandremana izay efa mino an'Andriamanitra ny hanao asa tsara. cette parole est certaine. Mahatoky zany teny zany hozy izy. Certaine. Mahatoky. Et je veux que tu l'affirmes. Ary tiako hamafisinao zany, toponao mafy zany hozy izy. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, nous Mba ireo rehetra izay mino an'Andriamanitra dia isika rehetra zany a, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. mba hanaovan'izy ireo asa tsara. Verset 14. Andininy fa efatra ambin'ny folo indray ao anatin'io toko io ihany. Il faut aussi que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Ary aoka ny atsika koa hianatra hanao asa tsara ahazon'izay ilainy fa andao tsy hisy vokatra izy. Je veux poser une question ce matin. Tia hametraka fanontaniana amin'ity Qui maraina c'est qui ity. veut apprendre? Iza ny te hianatra? Qui c'est qui veut apprendre? Iza ny maniry hianatra? Paul dit, Fa hoy Paoly a, Tite, tamin'ny Titosy a, il faut apprendre. mila mianatra hozy izy. Lisez le verset 14. Jerenareo tsara n'ilay andiny fa efatra ambin'ny folo e. Que les nôtres, c'est-à-dire nous, Aoka hozy izy ny antsika koa hianatra, ny antsika, isika zany. aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Hianatra hanao asa tsara hozy izy ahazon'izay ilainy. Apprends Mianara, à pratiquer de bonnes œuvres. mianara manao asa tsara. Pose une
question. dia mbola metraka fanontaniana ihany aho. Te hianatra ianao ary nanaiky ianao. Dia izao indray aza ny fanontaniako faharoa, inona no anaovanao an'izany? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Inona no anaovanao ny zavatra renao? Ah, tu sais, moi, j'aime venir à l'église le mardi matin, j'ai une bonne communion avec toutes ces sœurs-là. Et c'est magnifique, c'est merveilleux. Hitanareo ny tiako mihitsy mamonjy fotoam-bavaka isaky ny talata satria manana fiombonana miaraka amin'ireo rahavavy maro. Dia izany foana ve? Izany foana ve? Zay foana ve zany vinanao mandrakariva? Grandir. Fa za te hitombo aho. Grandis comme ça. Dia mitomboa arak'izany. Grandis comme ça. Tomboa arak'izany. Grandis comme le Seigneur te demande. Mitomboa arak'izay takiany tompo tokony hitombonao. Aza mametraka ny fitsipika sy ny fepetranao manokana zany. Grow like this. Grandis. Don't impose your own conditions. Pas de conditions. Tu n'as pas de manière de comprendre comment tu dois grandir. You don't have Tokony tsy manana your own fomba way of hafa sy understanding fepetra hafa ianao hitombony tenanao manokana. But Aza don't put mametraka ny parameters around it. fepetranao Comment manokana. tu vas grandir? How- Ka takarana hoe zao ny fomba Les hitombokiny a. paramètres sont the ce que nous venons de parameters lire. are what Fa we ny just read. parametra na ny fitsipika dia io vao nivakitsika teo io. Amen. Amen. La saine doctrine. Fampianarana tsy misy kilema. Je vais faire avec ça. Moi. Inona koa ny ilaivako an'izany e? Je veux du costaud. Ny afetikanina ny rano tadiaviko. Moi, je veux la profondeur. Ny anahy zavadalina ny Qui veut la tadiaviko. profondeur. Misy olona tena zavadalina ny azy ny De faire le tadiaviny. B.A.-ba, c'est-à-dire comme Paul dit. Nefa tsy vitan'izy ireo akory makatony abidimpianarana araka ny lazain'i Paoly. Ça, c'est élémentaire ce que je suis en train de vous dire là. Ok, ilaozantsika ho sisy ny abidimpianarana zavatra abidiny io vakitsika teo io e. Ok, ilaozantsika ireo abidimpianarana ok ilaozantsika ho izy e. C'est des principes élémentaires. And Ny fibebahana fana amin'ny asa maty abidimpianarana zany e. Dans un autre domaine. Fa mila miditra anatina sehatra hafa concerning good works. makasika ny asa isika. C'est pas assez? Ampy ve zay sa mbola tsy ampy? 1 Timothée 6. Timoty voalohany toko Je vais faheniny. vous balancer Tena tout ce que je peux. apitako aminareo avokoa zay azoko apita aminareo rehetra. 6 verset 18. Verse Timoty 18. voalohany toko fahenina andininy fahavalo ambin'ny folo. Là, on parle des riches. Eto indray tsika dia miresaka ny amin'ireo On mpanan-karena. parle des riches maintenant. Miresaka ny amin'ny mpanan-karena Paoly eto a. Il dit recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Anaro ny mpanan-karena mba hanao sozy izy mba hanan-karena amin'ny asa tsara. Not Tsy in mpanan-karena amin'ny dollara eto a. not rich Tsy in mpanan-karena amin'ny rupia a. Fa zao lazainy ato a. Anaro izy izy ireo. Anaro izy ireo izy izy. Tsy hoe tolory hevitra fa anaro izy ireo izy izy. Anaro De faire izy. du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Let Mba them hanao do soa good, mba that they may hanan-karena do amin'ny good asa works, tsara azoto manome sy miantra. willing to share, storing up for themselves good foundations, etc. 1 Pierre chapitre 2. 1 Peter chapter Petera voalohany toko faharoa indray ary. Quoi que ça existe partout. Hitanareo tsy ny tanaizanaiza mihitsy zany le torolalana. verse 12. Andininy fa roambin'ny folo. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'est-ce qui va se passer? Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. Having your conduct Ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo amin'ny jentilisa mba hakalazaina an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo dia izay hanendrikendrehana anareo ho mpanao ratsy. in the day of visitation. Ces mêmes malfaiteurs, persécuteurs, incroyants, Ireo mpanao ratsy mpanenjika sy mpanendrikendrika ireo ihany a, ireo tsy tia anareo ireo ihany a. mais l'apôtre Pierre vient dire, Fa zao lazain'ny apôstôly Petera, ils vont remarquer vos bonnes atsikaritra izy œuvres ireo a ny asa tsara ataonareo izy. et ils vont glorifier
glorifier Dieu au jour où Dieu les visitera. dia ankalazan'Andriamanitra izy ireo izy amin'ny fotoana mangin'Andriamanitra azy ireo. En d'autres mots, Raha atao amin'ny teny hafa, tu jettes la parole de Dieu, tu sèmes la parole de Dieu à quelqu'un. mamafy ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona anankiray ianao, dia afaka mamonjy an'iny olona iny Andriamanitra. Fais une bonne œuvre. Dia tsy andan'izay ianao manao asa tsara, Et même le malfaiteur, le persécuteur, dia na le mpanao ratsy mpanenjika aza va voir ses bonnes œuvres dia ahita an'ireny asa tsara reny et izy a, il va glorifier Dieu quand Dieu le visitera. un jour. dia ankalazan'Andriamanitra izy rehefa mangy azy Andriamanitra indray andro any. Pas en vain. Ka noho izany iny asa tsara ataontsika iny dia tsy foana akory. Tu ne peux pas te dire, ben moi je prêche l'évangile, c'est pas en vain. Tsy afaka miteny zany ianao, za efa mitoro filazantsara dia tsy foana zany e, fa ny asa tsara. Tu sais ce que c'est qu'une bonne œuvre? Hainao ve ny atao hoe asa tsara? Ta vie. Vokatry ny fiainanao zany, C'est le fruit de ce que Dieu a fait dans ta vie. vokatry ny zavatra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ny atao hoe asa Le tsara. malfaiteur d'incroyants, Ary maro ny mpanao ratsy a, tsy mino a, le fruit, no voakasiky ny vokatra ny finoanao zany, le vokatry fruit ny de ta finoanao, foi. vokatry ny finoanao. Et peut-être que tu parleras de Jésus, il te dira, eh, va, Mety hoe resaka mba Jesosy ianao dia miteny se mandehana mandeha any a. Get off the bus. qui comprend ce que je dis? Iza matakatra ny zavatra lazaiko. Mahazonareo ve ny zavatra tiako lazaina eto? Moi, je prie que tous vos circuits brûlent. Za mivavaka mafy mba tena ikory-circuit mihitsy ny circuit anareo Il rehetra, n'y a plus d'électricité. There's no more Tsisy. electricity. herinaratra intsony, Burnt upstairs. may avokoa ny zavatra rehetra. Colossiens chapitre 1. Kolosianina toko voalohany. Au fait, Paul dit ça partout. Ny tena maro ny Paoly dia miresaka an'izany naiza naiza. Everywhere. Colossiens Naiza, chapitre 1, naiza. verset 10. Kolosianina toko voalohany andininy 1 verse fahafolo a. 10, Colossians. Paul prie. Il prie pour l'Église. Paul Vavaka ho an'ny fiangonana zany Dans Paoly sa eto a. prière, and in Raha ao his anatin'ny il vavaka dit, nous ataony ne a, cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Très bien, merveilleux, excellent. And in his prayer, this is what he says, Glorieux. that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being full. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et eo amin'ny andininy croissant par la fahasivy zany tsy connaissance mitsahatra de Dieu. mivavaka sy mangataka ho anareo zay ozy izy mba ho fenonao fahalalana tsara sy ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, zavatra zay tena tsara tsy misy sy maharatsy azy a. Ny andininy fahafolo amin'izay mba handehana anareo miendrika ny tompo, anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Aïe. C'est ça? Hayo, tsy zany ve? Pourquoi? Inona no antony? Pourquoi c'est écrit là-dedans ça? Why? Manina no soratanao ireo zavatra ireo? This, Ça me dérange beaucoup. this Manotsokotsina mihitsy izy ireo a. confronts. Éphésiens 2. Efesianina toko faharoa indray ary. Chapitre, verset 10. In verse Andininy 10. fahafolo ihany. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara Good works which God has izay namboarin'Andriamanitra rahateo that we would mba handehanantsika eo aminy. Amen. Amen. C'est bon? You Ao okay? ve? Mety? Ça vous parle un petit peu? Teny aminareo ihany ve Agnès, zany? ça te parle un petit peu? Does it speak? Yaniesa, mba miteny aminao ihany ve zany? Very good. De temps en temps, je pique un peu Agnès, mais Sometimes Tsindromy kely any Agnès tsy indraindray a. to tease her a little. l'épître de Jacques, pour conclure. Ny epistiliny Jakoba itsika amezana azy. James.
au chapitre 2. In chapter ny 2, toko faharoa listen to izay this carefully. tsara mihitsy izy ity a. Première chose que nous voyons là-dedans, il dit mes frères. First Zatra thing we see hitantsika in verse voalohany 1, ato a dia my ozy hoe brethren, rahalaiko. my brethren. Donc il s'adresse à l'église. So he's Zany hoe miresaka amin'ny fiangonana izy Mes zany. frères, Rahalaiko, s'il a quelqu'un de dire qu'il a la foi, andininy fahefatra ambin'ny folo pas zany les a. œuvres. Inona moa ny soa Que azon'ny fait-il olona à quelqu'un de dire ça? raha milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy Vraiment, manana on asa. va dire, Dia jerenareo tsara ny amaranany azy. cette foi peut-elle le sauver? Avonjy an'izany olona zany ve io finoana ananany io? La foi sans les œuvres. Peut-être Zany hoe ilay finoana tsy misy le asa. sauver. Moa ve avonjy azy zany Si un finoana frère ou zany? une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. What does it Ny andiny profit, my fadimy ambin'ny brethren, folo if zany a. someone says, Raha misy rahalana does na not bavy have tsy works, manan-kitafy and sady faith tsy say manan-ko that any the brother or isan'andro sister ka misy is aminareo greater manao than aminy hoe mandehana amin'ny fiadana ane mamindro mivokisa kanefa tsy omenareo azo tsyna zay tandrifo an'ny tenany inona moa ny soa azo amin'izany ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty if it does mihitsy. not have works, is dead. Si tu vois quelque chose et que tu ne fais rien, ta foi est morte. If you Raha see mahita something zava-mitrangy ianao nefa tsy manao ninina dia maty zany finoanao. Tu as compris ce que Jacques a dit? you understand Azonao what tsara ve zavatra lazain'i Jakoba io? C'est ça qu'il dit. Zany io lazainy io Tu e. vois un besoin que tu ne fais rien, Raha mahita tsy fampina ianao kanefa tsy manao ininona dia maty ny finoanao zany. parce que si ta foi ne contient pas les œuvres, elle est morte. because if Satria raha vao tsy arahana asa ny finoanao dia maty izy zany. La foi peut contenir la prière. ta Afaka foi peut mety contenir arahana la vavaka ny finoanao, arahana ny famakina tenin'Andriamanitra fa raha vao tsy arahana asa Il y a une chose sérieuse dia que maty. l'apôtre Jacques Ary misy zavatra tena matotra lazain'ny apôstôly Apostle Jakoba James eto has a. just said here, sans les œuvres. without Izy hoe raha tsy misy asa your faith dia is dead. maty ny finoantsika. Et je vais t'expliquer pourquoi. Dia azavaiko anao hoe inona no I'm going antony? to explain to you why. Inona no Parce que antony Jacques azavaiko va aminao? dire quelque chose, Because James says Satria something. Jakoba mantsy ilaza zavatra anankiray a. le diable croit. Ozy izy ny devoly koa ny mba mino ozy izy e. Tu as compris ce que ça veut dire? You understand Azonao ve what I'm ny saying? Tu as dikan'izany? compris ce que ça veut dire? You understand Azonao what ve I'm ny dikan'izany? La foi sans les œuvres est morte. saying? Faith without Maty ny works is dead. finoana tsy arahana asa. Écoute-moi. Et Ino quelqu'un tsara? dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Andiny fahavalo ambin'ny folo angamba isy anao hoe ianao manam-pinoana ary zaho manana asa. Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montre la foi par mes œuvres. Asehoy amiko tsy amin'ny asa ny finoanao ary izaho kosa aneo aminao ny finoako amin'ny asako. Montre-moi ta foi sans les œuvres, Show me your faith Asehoy without amiko the tsy amin'ny asa ny finoanao moi je veux te montrer ma foi par les œuvres. I will ary show izaho you my kosa faith aneo aminao ny by finoako Et on va amin'ny voir asako. à qui est comparé celui qui a la foi sans les œuvres. And Dia you ho will hitanao hoe see that ampitahana who compares amin'iza the one ny olona with izay faith manam-pinoana without nefa works tsy arahana asa. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ianao manao fa iray ihany no Andriamanitra, ko tsara ihany zany ataonao zany, ny demonia koa mba mino izany ka dia Donc mangovotra. même le diable croit en Dieu. Ka noho izany na ny demonia aza zany dia mino an'Andriamanitra izy. Non mais tu as compris You le texte you là? understand Azonao tsara ve eo andininy io e? C'est-à-dire que celui qui a la foi sans les œuvres, That means Midika zany fa ny olona izay manana finoana kanefa tsy arahana asa le diable qui croit en Dieu mais qui est lui, on sait ce qu'il fait. dia azo oharina amin'ny demonia izay mino an'Andriamanitra izy nefa fantatsika hoe inona no nothing to it. Le asany. diable ne fait pas du bien. Ny demonia iny hoe tsy manao asa tsara e. Donc la foi sans les œuvres, Ka noho izany ny finoana tsy arahana asa Is dead. dia maty. amen. Amen. Vous aurez à faire appel à un électricien demain pour replacer vos fusils. Mila miantso a elektricien mihitsy nareo raha pitso hanamboatra amin'ny fil anareo zay saoty rehetra. Ça a tout Anolo ny fizible anareo In rehetra your mind this ao an-tsainareo zany tomorrow morning. raha pitso maraina. Veux-tu savoir
homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. moa tsy fantatrao va ry olo-paona fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa. Maintenant, Dia zao amin'izay aza, zao amin'izay a, Jacques sort d'un thème dia mamoaka loha hevitra anankiray amin'izay où il Jakoba vient hoe dire, quand tu vois izay lazainy hoe un besoin, raha mahita tsy fampiny ianao a fais-le. Rencontre dia le besoin. tanterao zany tsy fampiny Maintenant, zany. il va parler maintenant Now he Dia goes resaka amin'izay izy ao aorian'izay de a, l'œuvre de la foi ny asa teraky ny finoana quand Dieu nous demande quelque chose. rehefa mitahika zavatra amintsika Andriamanitra. On a compris ce que je dis? Azonareo ve ny zavatra nolazaiko teo? C'est-à-dire quand Dieu me demande quelque chose, Zany hoe rehefa mangataka zavatra amiko Andriamanitra, si je fais ce que Dieu me demande, ka raha manao ilay takian'Andriamanitra ho ataoko ao, c'est l'œuvre de ma foi. dia izay ny atao hoe asa teraky ny finoko zany. Ny fankatoavako an'Andriamanitra De ma foi. no atao hoe asa teraky ny C'est finoko. pourquoi il va mentionner Abraham. Azay mahatonga azy hanonona ny Abrahama amin'izay. Il dit au verset 20, 21, Dia ny Abraham, faharoapolo, notre père, ne fut-il raiky pas amby justifié roapolo, par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tsy no hamarinina tamin'ny asa va i Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany any Isaka zanany teo amin'ny alitara ozy Quelle izy. œuvre que Abraham a faite? Inona moa ny asa nataony Abrahama Qu'est-ce que son œuvre? mba nafahany no hamarinina? La Bible Inona dit, ny asa il a- nataony? Par la foi, il a obéi. Il est parti, Bible il tells a us- offert Isaac en sacrifice. by Ozy faith izy ny he Baiboly hoe obeyed noho ny finoana ozy izy dia Isaac natolony on atao the altar. sorona Ça, c'est Isaka. l'œuvre de la foi en obéissance à ce que Dieu nous demande. The work Zay of zany faith atao hoe by asa teraky ny obedience finoana in vokatry ny obeying fankatoavantsika what God an'Andriamanitra. asks of us. Ce n'est pas une œuvre parce qu'on voit un besoin. It's not a Io work zany tsy asa tao satria misy Une œuvre parce tsy que fampiny Dieu eo. nous a parlé, nous a demandé de faire quelque chose. It's a work fa that we asa do le when satria we know nizatra that ny God has takian'Andriamanitra asked ho us to do that thing and we tanterahantsika carry ao. it out and we do it. Et quand nous obéissons et que nous faisons la chose que Dieu nous demande, And when we Ary rehefa obey and we do that makatosy thing manao that ilay God zavatra asks ny us to do, takian'Andriamanitra ataontsika l'œuvre de isika, notre foi. that is the dia izay ny work atao hoe of asa teraky ny finoantsika. Amen. Et qu'est-ce qui serait passé si Abraham avait refusé? And what Ary would inona happen moa ny if zavatra Abraham nitranga had raha refused? ohatra ka nanday Abrahama? Non. Mais sa foi réelle s'est manifestée par l'obéissance. But his Fa ny real finoany faith marina was dia manifested nasehoany through tamin'ny his alala obedience. fankatoavana. Vous voyez la différence? Hitanareo ve ny mahasamy hafa an'ilay izy? Je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Miresaka amin'ny olona avy ahy eto androany? Je vais parler à quelqu'un. Ohatrany hoe tsy mahita olona, ohatrany hoe tsy misy olona miresaka amiko eto androany. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Andiny faharoa amby roapolo. Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana dia nitanterahana tamin'ny asa. Do you see that faith was Hitanao fa working niara-ny asa his tamin'ny work finoana ny by asany works ary ny faith finoana made dia perfect? nitanterahana tamin'ny asa. Amen. Jacques nous étonne. Tena mahatalanjona antsika mihitsy ny zavatra Vous voyez. lazain'i Jakoba dia ny fahefatra amby roapolo a. Et non pas par la foi seulement. Koa dia hitanareo fa hamarina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Justified by works and Amen. not by faith only. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin pour les protéger? Ary toy izany koa raha bajanga tsy no hamarinina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisan'ireny iraka ireny sy ny nampandehana ny azy tamin'ny lalakafa. Déclaration de Jacques. Fanambaran'i Jakoba Terminer sa thèse. nentiny namehezana ny teniny. Diny faina amby roapolo. Sans esprit est mort. Le Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, For as the body without the spirit is dead, De même, sans les œuvres, la foi est morte. so ary matoy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. De même, la foi sans les œuvres est morte. Ary matoy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. body without the spirit, so faith without works is dead. Quelle déclaration!
What a tena declaration. fanambarana loatra re zany Quelle déclaration? What a tena declaration. fanambarana loatra re zany. Je crois que nous sommes appelés dans ces derniers jours mino fa nantsona isika amin'izao vaninandro faran'izao a d'obéir, ankatoa de se soumettre To submit anaiky à la parole de Dieu. to the word ny of God. Et tenin'Andriamanitra. moi, je veux vous encourager, And I want to Aza ty encourage you aporisika anareo a to mba learn, hianatra ianareo Paul disait, like Paul said araka ny tenenin'ny Paoly teo to Timothy, apprends. tamin'ny Timoty a mianara ozy izy mianara ozy izy À ce que ta foi mba ny finoanao a est accompagnée par les œuvres. mba ho arahan'asany eny finoanao Faire du by bien, works, anao asa tsara faire du bien au anao soa doing good around. amin'ny manodidina anao. Amen. Allô. Amen. Allo, Dans les petites choses Even na in dia amin'ny zavatra kely monja azy Seigneur veut qu'on développe en nous the dia Lord tiany wants us tompontsika amelabelatra ao anatsika faire du an'izay fo zay a mba hanao soa to zany, do good, to help, anampy soulager to hanamaivana ny fahorian'ny hafa, la souffrance, ny fijalian'ny hafa domaine de la vie. amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny all fiainana, the different areas of life. eo amin'ny sehatra rehetra misy eo amin'ny fiainana. Simplement et avoir des œillères Not comme ça, et only de marcher comme ça. concentrating Aokanetsika simply tsy handeha tsotra and amin'izao having- fotsiny and ka having hanampina ny blinkers like sofintsika this tsy hahita ny filana manodidina antsika, ny tsy Some of us- fahampiana manodidina antsika. Amen. Amen. Quand vous voyez une sœur marcher sur la route pour venir à l'église, Rehefa mahita anapavy anankiray mandeha tongotra ianao akaty la am-piangonana, première chose qui doit se passer, the first zavatra thing that voalohany has to tokony happen, hitranga vous arrêter et lui donner dia place. mila mijanona ianao dia manome toerana azy ao anatin'ny fiaranao zany, Et ne pas être comment dirais-je, égoïste mba tsy ho titenany isika et de passer. and just ka andalovantsika Qu'est-ce que fotsiny vous izy. voudriez que quelqu'un fasse pour vous? what would you Inona like kay mba somebody to tianareo do for ataon'ny you? olona aminareo La même chose. dia ataovy ho an'ny olona ihany koa zay. Faites exactement la même chose. Do Izay zavatra zay ataovy ho an'ny olona ihany koa. Que d'autres fassent pour vous. that you would Ilay like zavatra others to do. tianao mba ho ataon'ny hafa aminao ataovy amin'ny olona zany e. Tsotra. Amen. 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 Criez à Dieu Miantsoantsoa an'Andriamanitra. Cry out Tosika hiantsoantso pour an'Andriamanitra apprendre mba ahafahantsika mianatra, une attitude to et un develop cœur an ahafahantsika mamelabelatra toe-po a attitude and do good anampy ny manodidina antsika, et ne pas se limiter simplement and not to ka limit tsy ourselves simply ho voafetrana isika like that. amin'ny zavatra fantatsika. Part two. vous êtes habitués. Je dis ça, c'est pas pour attaquer personne. Comprenez? Tsy hoe manafika an'izaniza akory raha miresaka an'izao a. C'est pas mon but. It's not my It's Zay ny purpose, it's not tanjoko a. my aim it's to attack anybody, okay? Mais je veux Tsy vous te montrer hanafika que an'izaniza aho a. But I vous want avez besoin d'arrêter d'être légaliste Fa et te aneo aminareo hoe mila mijanona tsy ho mpandeha amin'ny lalàna stop isika, being legalistic and de for rentrer us to dans be une free liberté. and to ka enter hiditra ao into anatin'ny Vous n'avez fahafahana, pas besoin de faire une seule chose croyant que c'est seulement ça qui va vous faire du bien. ka lasa hevitra zany nareo raha tsy tia zavatra tsy ihany ataoko dia izay aho vao tena ao tsara ny foko a. Amen. or good. Sortez de votre chemin. Fa mialao mihitsy amin'ny lalanareo a, Responsabilité. Go f- mialao anatin'ny anjarandraikitrareo a, Trouver quelque chose find dia something mitadiava zavatra aider d'une autre manière. where you izay can ahafahanareo manampy amin'ny fomba hafa zany e, amin'ny fomba hafa indray zany. Amen. Amen. Moi, je prie que le Seigneur ouvre nos yeux. I Za pray that tena the Lord mivavaka mba will hanokatra open our masika ny Tompo a. Nous sommes appelés à entrer dans une nouvelle dimension. We might Ahafahantsika understand that we are mahatakatra fa called to move into a tokony new hitra anatina dimension. ambaratonga ambonimbony kokoa isika. Amen. Je ne parle pas simplement des choses, comment dirais-je, frivoles, mais je parle de la saine doctrine. I'm not Tsy saying zavatra about manitsidina zany resaka fa fampianarana tsy misy kilema androany a. Amen. Amen. Tu peux me rendre le service de faire ça? Non, je ne peux pas parce que je fais ça. Afaka mba manampy anavy ianao hanao an'ity zavatra ty. Za tsy afaka manao an'io fa za raha mbola hanao an'ity. Poum, on ne peut pas. no, Tsy
tsy afaka zany tsika tsy afaka hontsika Je fais ça, donc je peux pas faire ça. hoe zahay fa manao an'ity dia tsy afaka manao an'io a Au lieu de ça. fa aleoko manao an'ity tsy zay manao an'ity zatra nangatahanao tamiko ty tsy afaka ka Tu as des œillères. satria tapenanao ny sofinao tsy afaka ianao satria tapenanao ny sofinao mandalandalana ianao Amen. amen Que le Seigneur nous aide. aoka ny tompo hanampy atsika Et de comprendre sy atakaratsika qu'il y a une partie de notre vie fa misy apahany amin'ny fiainatsika qui doit être consacrée. izay tokony atokantsika tanteraka anaovantsika sonana soavantsika olona zany amen amen Allons se mettre debout. dao tsika hiaraka hitsangana On androany a a bien besoin de prier là. tena mila mivavaka tsika androany asa ahoana tsy tsy vavaka marana an'ity fotoan'ity androany a misaotra ny tompony amin'ny teniny dia makasitraka azy a ny amin'ny fanambarana ny fahazavana zay tena hoe hoenton'ny tompo atsika foana tena voatany fanahintsika dia mino koa zay fa ianao zay manaraka tsy tapaka mivantana an'izao fotoan'izao dia voatahako ny fanahinao anatin'izany a dia tahin'Andriamanitra manokantsika alleluia. Feunao rekanao ampokoao famaniry mafianao te iomona alananao zay tompony feunao rekanao ampokoao famaniry mafianao te iomona alananao mandroso tesosio tonga so ianao e manerana ny fanatrehanao maniry ny foko te itoeranao kasi hoao tesosio fa manatrenanao e fafaraniza ilaiky usitiko newaniranao tompo ianao ny fazava avy aminao ny fahita ny takalom-pitiavanao no mirotsakao ampoko ao tompo ianao ny fazava avy aminao ny fahitana ny takalom-pitiavanao no mirotsakao ampoko ao mandroso tesosio tonga so ianao e manerana ny fanatrehanao maniry ny foko te itoeranao kasi hoao tesosio fa manatrenanao e fafaraniza ilaiky usitiko newaniranao te alalanirai antainostiny fanai tesosio izarazara Zara
Waniza like you, sitiku lewani lana. Fafaraniza like you, sitiku lewani lana. Rayo makasitraka fenonao izahay. Misaotrany amin'ny teninao, misaotrany amin'ny fotoana, misaotrany amin'ny fanatrehanao, misaotrany amin'ny famelomelomanao, misaotra Jesosy ny amin'ny fahazavan'ny teninao izay tsy tapaka omenao anay. Makasitraka satria fantatray fa eto anatrehanao izay Tompo ary mandre an'izany teny izany. Satria ny ao am-ponao Andriamanitra ray dia nitompona izy, androsoana izy. Amin'ny lafiny rehetrarehetra tokoa Andriamanitra ray amin'izao fiarahana aminao zao. Misaotra Jesosy satria fantatray fa noentinao teto amin'ity toerana ity izay androany. Raha afaka nandre an'izao fotoana izao koa izay Andriamanitra ray ho an'izay manaraka an'izany any amin'ny tambajotra seraserany. Dia fantatray fa manana pilamina ary manana drafitra manokana ianao Andriamanitra amin'izao hazakazaka izay tondranao anay zao. Dia misaotra Tompo satria fantatray fa amin'ny lafiny rehetrarehetra Jesosy dia tena te hitany fanahinay hatrany ianao tamin'ny alalan'izany teny izany indray Andriamanitra ray androany. Dia tianao hitombo amin'izany izay Jesosy amin'ilay asa tsara. Dia Tompo tena ianao nanome hero anay, ianao Andriamanitra tena nanome tena sensibilité anay Andriamanitra ray. Ahafahanay Tompo tena mitombo ao anatin'izany, mandroso ao anatin'izany. Eo amin'izay toerana misy anay eto anivon'ny fiangonan'Andriamanitra ray. Makasitraka Jesosy eo. Misaotra ny amin'izany fahasoavana lehibe izany, misaotra ny amin'izany fitahim-panahy lehibe izany. Averina aminao ny voninahitra rehetra, averina aminao ny fankasitrahana rehetra. Ilay Andriamanitra tsara, ny Andriamanitra be voninahitra. Misaotra ray. Alleluia. Amen. Androtsika te akaman'Andriamanitra. Dia izay ny fotoanantsika mametraka amin'ny mandram-pionantsika tsiraray avy ho antsika koa izay manaraka ny vantana ity fotoana ity. Tahin'Andriamanitra manokantsika. Sitiku